Coucou, avy nareo za koa mbola ato. Inona zany no tokony ataon'ny olon-droa rehefa eny ambofandriana e? Ny mpivady zany tiako lazaina io. Voalohany afaka pihana ny jiro dia mividy an'ilay jiro hitanareo rehefa ny sisiny andro dia misy an'ilay jiro ohatran'ny mandehandeha any anatin'ny rehefa le mandeha mamonjy inona moa mamonjy fety amin'ny alina ireny sika dia le misy an'ilay jiro be dia be. Efa betsaka mpivarotra an'ireny eny an-tsena dia mividy an'ireny nareo roa dia mandindihy misaotisaoty eo ambofandriana eo aloha ohatran'ireo manao fety ireny dia mandefa mozika kely ery aloha nareo roa mialohan'ny atory io dia afaka misaotisaoty kely mba atao mafimafy koa ilay tongom-pandriana fa tsy hoe ilay fandriana ilay tonga dia mora tapaka ireny na koa ohatra karaha tsy hoe eny ambofandriana fa eo an-trano eo fotsiny ianareo roa fampisaotisaoty eo amin'ny tany eo dia fampisaotisaoty tsaratsara kely eo dia izany efa misy fahafinaretana ho an'ny vatana ihany koa izany hitanareo mba miaraka hoe falifaly rehefa mialohan'ny atory satria ianao raha ohatra ka tezitezitra lava eo koa matory dia vao mainka mora antitra sady tsy mahatsara ny tokantranon'ny olona anankiroa. Dia amin'izay koa rehefa samy manala azy nareo dia fampijery tsara dia fampijery ity lehilahy ve izany tiako be kia dia izao ndraiky kia ndao indrindra ato aorianako aloha mba mifampanao ohatran'izany ianareo roa mba tsara kokoa hafa ange zareo izany hoe mahay mifampizara fitina. Dia nareo zao efa mifanome courage be ambofandriana dia samy miaraka manala akanjo aloha alaka ny akanjon-dria mialana aloha ny akanjo ohatra ny akanjo ambony ny lehilahy indray ve andreo alaka lehilahy be nono kely nono be kibe nena fisaka kely mba mifandokandoka eo ianareo roa tsara ange izany tsisy maharatsy an'izany satria mpivady ianareo roa ilaina foana ilay fandokandoka matetika manatsara ilay fitiavana. Voala daholo ny akanjo sy ny rehetrarehetra afaka miaraka mandro indray aloha any amin'ny dosy any indray aloha mifampandro ialahy manasa loha madama indrindra mikosikosika an'ilay ry avy ato aoriana na avy ato aloha mety daholo izany ary tsy voatery hoe handeha hilely foana akory fa fiainam-pivady izany indraindray koa nge reraka ihany koa nge ny olona anankiroa dia efa izay koa mba efa hoe ao tafiditra ao anatin'ilay fikolokoloana fitiavana izany dia tsara afaka atao. Dia mba tsara ihany koa izao hoe ny ankizy ny anareo ny ankizy efa somary lehibe ohatra na koa hoe tsy efa lehibe izany mbola efa matory ny ankizy ohatra dia miaraka mamaky boky afaka atao koa izany mamaky boky kely eo indrindra mamaky boky resaka lely be dia be nge boky amidy ireny tsy voatery hoe boky ankizy ireny fa maha olon-dehibe dia mamaky boky momba lely dia fanoro eo ilay ohatran'ny tsara ilay ity boky ity izany na ozy ilay vehivavy ozy mitsongolika any ataony dia ilay lehilahy ozy milelaka amin'ny fory ato aoriana dia ny lehilahy indray ny vehivavy indray atao mihinana lataka dia avy eo indray safosafoina moramora dia ilay riky moa izany amin'ny mijery tsara sady mankafy tsara tsara ankizy izany piso tena mety tsara roviana ankizy izany paire-tsika roa tena tiako be izany nareo izany dia mahafinaritra ange izany tsisy maharatsy an'izany satria ianareo roa rery ny aoko tsisy maharatsy an'izany fa afaka manao an'izany ny mpivady. Ilaina foana ny fifampizarana ny fitiavana fifampizarana ny mahasoa eo koa fifampizarana ny alahelo dia milamina ny tokantrano satria ianareo roa reraka tsy afaka milely dia afaka fanao massage kely orikely lamosy fa tena reraka be zahako ilay niary ampiasana tarehy tena mandreraka anankiroa marary mihitsy lamosy ao are dia kapokapoha madama eo dia ozy indrindra ilay vodikato ilay tena narary be mihitsy mipetraka teo ambony sisa mba orikely dia koa ilay ry ao ary fa atao kondana dia safosafo moramora eo aloha dia safosafoina koa aloha nondry mba safosafo kely ilay tena tiako be izy izany ny atao rehefa alohan'ny atory fa tsy mifamelamosina fotsiny sady tsy mifampitena dia ao fa mimelamosina nefa nge samy malahelo eny ilay ity mba tatany kilera nga mba fihiny kilera nga rovinareo mba anatona aty amina leo be koa angamba amin'ity tokantrano itanareo izany mba ilaina ilay mankafy fitiavana sy fanahiny ihany ohatran'izay izay mampivady mivady ny ady tsy maintsy misy korotana tsy maintsy misy fa rehefa alohan'ny atory miresaka tsara milamina fanahiny ihany dia milamina ny fiainana andavanandro.
dia izay efa nomena sy papakely ianareo zay ny zavatra tokony ataon'ny mpivady rehefa mialohan'ny hatory. Raha ohatra nareo ka tsy hoe ilely fa mialohan'ny hatory, satria tsy voatery isan'andro koa, satria tsika reraka amin'ny korontana isan'andro dia mba mila manao an'izay kilalao-pitiavana kely izay mialohan'ny hatory dia milamina foana. Rehefa maraina, rehefa mifoha vazora lahy natory tsara ve lahy, natory tsara kay zapisa, tena hafa ihany za matory akaikin'indry izany dia mifanoroka kely aloha, izany no atao. Zay efa mankasitraka tompoko.